asepy madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Tsy manohitohina ny fahefany ny filoham-pirenena amin'ny fanendrenany lehibe ny governemanta, ny endriky ny fifandanjahan-kery eo anivony ny parlemanta ankehitriny. Nisy ny fiaonana teo amin'ny filoha Erajonary Mampianina sy ny mpitondra ny tetezamita teo aloha. Hatramin'ny taona 2014 nisy ny caméra de surveillance sy nahatratrarana trangana kolikoly tetsy amin'ny fitoerana fitsarana fiara alarby. Fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazetiny Kolo TV androany iresahana ny resaka kolikoly amin'ny endriny rehetra eo amin'ny fitsarana fiara. Tratra ny Tariki Ben-Douda, andian jolay isan'ny mahery vaika ary nanao fanafiana hatramin'ny 70 isa teto an-drenivohitra tato anatin'ny 5 taona farany. Ary farany, mirefy 7,5 cm ary milanja 2,5 kg ny chihuahua boskadin'ny Guinness ho kely indrindra eran-tany ary nahazo ny diplôma ny Guinness de record taona 2014. Io no zava-bita miavaka entina aminao androany. Ny andinindiny avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-poana ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara, findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranonao amin'izao ariva izao, manasanao indray araka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Kolo TV hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity ariva ity tsy mbola vita hatramin'izao fotoana anomboantsika ny fampahalam-baovao izao ny fifidianana ireo mpikambana maharitra ao amin'ny anteny mera-pirenena, ny fifidianana izay toy ny omaly ny fifidianana ny filohan'izany androm-panjakana izany. Eo amin'ny fomba entina mifidy ny olana mahatonga ny fifidianana mbola tsy tanteraka hatramin'izao ora izao. Mbola hoentina aminao ihany moa ny andindiny mahakasika izay rehefa vonona ny sary. Fa mbola eo amin'izay pejy politika izay hatrany tsisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra sy ny asan'ny filoham-pirenena, ny endriky ny fifandanjahan-kery eny amin'ny anteny mera-pirenena ankehitriny araka ny fanazavana nentiny androany. Nisy ny fiaonany tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina izay niompana tamin'ny fiantsonany hery rehetra ifanometanana ao anatin'ny fitondrana. Tsy nilaza kosa izy na mivantana na akolaka fa tafiditra tao anatin'ny lahadinika ny momba ny fanendrena ny Prime Ministre. Fanadihadiana. Mazava taorian'ny voka-pifidianana teny Tsimbazaza omaly fa ny mapara sy ny GPS ny miaraka ary ny ambiny kosa no mivondrona ao anatin'ny Maroanisa manohana ny filoham-pirenena. Fantatra nefa talohan'izay fa nisy ny fiaonan'ny filoha Erajonary Mampianina sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Inona ny votoaty ny fiaonan'io? Anisan'ny votoaty moa dia nametrahako hoe mila izay fahamarina toerany ny fitoram-panjakana rehefa te hampandroso ity firenena ity isika zany. Ka ny fahamarina toerany izay dia fametrahana ihany koa ny fiantsoana ireo hery rehetrarehetra izay afaka miaraka nohona ny filoham-pirenena. Ary izay nge le foto-kevitra amin'ilay hoe majorité présidentielle iny tsy sanavahana mihitsy iny fanrehetrarehetra karaha ny 100 isan-jato ary moa afaka niaraka tao manindona fa tsy zay ve ny zava-dehibe eo amintsika sady endriky ny fihavanana zany no endriky ny tolo-tanana zay omeny rehetrarehetra ho fampandrosoana ny firenena. Taorian'ny fifidianana ny filohan'ny anteny mera-pirenena omaly, isan'ny andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao ny fanendrena ny Prime Ministre. Tsy manohitohina ny fahefany ny filoham-pirenena amin'ny fanendrena ny lehibean'ny governemanta, ny endriky ny fifandanjahan-kery eny anivon'ny parlemanta ankehitriny raha ny fanazavany. Tsy mi-influence iny. Io ange jereo tsara ange ny atao hoe torohevitra izay nomeniny tao amin'ny HCC fa io tsy maintsy misy fifampiarahana, fampitiniana io zavatra io fa tsy misy hoe
tiakany tsy tiakany na avy amin'izy na avy amin'izy. Misy ve ny pression internationale amin'ilay resaka nomination? Tsika manana souveraineté atsika fireneny amiko aloha tsy mbola nahazo pression internationale zany amin'izany hoe nomination zany fa amiko za dia napetraka amin'ny vahoaka malagasy ary dia vonona nijery an'izany ao anatin'ny fiandranam-pirenena ary everiko fa zava-dehibe izay zavatra zay. Staff présidence ange efa misy miasa fa ianareo ange dia le hoe aiza ny toerany anina sy anina fa ny asa dia mandeha foana ho avy tsy ho ely zany zavatra zany io ny teneniko hoe misy fotoana ny daholo ny zavatra rehetra. Amin'ity herinandro ity no efa nambara ny Flora Rajaonarimampianina fanendrena ny Prime Ministre, mbola tsy nisy aloha hatreto tady mazava tsara anatanterahana an'izany. Nanome toromarika ny folo alindany filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany amin'ny tokony hitandrovan'izy ireo hatrany ny firaisam-pirenena napetraka tsoatsy arak'izany ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena mba ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha nambara ny filoham-pirenena nandritra ny lanonana ofisialy fanomezana faneva ireo jeneraly niakatra grady tamin'ny taona 2024 iny nanaovana izany lahateny izany fanadihadiny. Fametrahana ny firaisam-pirenena, fitadiavana vahaolana maharitra, hoentina miatrika ny fiparitany ny fitaovam-piadiana, ny halatra sy ny kolikoly, ny fiarovana ny vahoaka sy ny taniny, fa indrindra ny fiarovana ny sisin-tanin'i Madagasikara, manoloana ny fitrandrana tsokitsoky ireo harem-pirenena malagasy. Ireo ny toromarika telo nomeny ny filoham-pirenena androany ho an'ny folo alindahy. Ametraka ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovam-pirenena ny filoham-pirenena tsoatsy mba ahafahana miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Isan'ireo andraikitra ho sahan'ity sampana iray ity, ny fitandrona ny fandriam-pahalemana sy ny fijerena akaiky ireo fitaovana ilain'ny folo alindahy eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Fa ankoatran'izay, tokony amafisina ihany koa ny fampiofanana sy ny fanazarantena ataon'ireo folo alindahy. Jeneraly miisa 7 no niakatra grady tamin'ny taona 2024 iny, lasa général de brigade ny 20 amin'ireo ary tafakatra ho général de division kosa ny 10 ambiny. Nisy tamin'izy ireo no avy amin'ny andiany fahaenina, faha 12 sy ny 17 avy amin'ny akademia miaramila. Ny antefa mivantana tamin'ny 10 alindahy ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina androany tetsy amin'ny lapany avoloha no nanatanterahana ny lanonana fanomezana faneva ireo jeneraly miisa 70 niakatra grady tamin'ny taona 2024 iny. Tsy mbola vita ny asan'ny FFM na dia efa nifarana aza ny teteza mita raha nambaran'izy ireo nandritry ny fivoriana ara-potoana voalohany ho tanterahiny androany. Mandritry ny fivoriana nataon'izy ireo ny famitsoran-keloka sy ny fanonerana ireo nahita faisina tamin'ny zavan-tranga nandritry ny krizy nondonian'izy ireo. Mbola isy ihany koa ny fangatahana toromarika ataon'izy ireo amin'ny filohan'ny Repoblika Rajaonarimampianina mahakasika ny tohin'ny asany. Tahaka izao ny valitenin'izy ireo raha nanontaniana ny mahakasika hoe isan'ny takin'ny fampihavanana ve ny fampidiana ny filoha teo aloha Karavalomanana. Ka zay moa zany resaka politika ka zay ty moa sy dia mpanao politika fa neutre ka mino aho fa araka le fivolazany le filoha tsy efa napetraka tamin'ny filoha vaovao zay fanontaniana napetraka ao zay dia le valiny dia hoe tsy maintsy hojerena zay zavatra zay amin'ny fotoana mamety azy fa tsy misakana izy hoe sy toka fa hojerena fotoana mamety azy. Zareo mpanao politika ny fankahita raha zay moa zany sisy olana aminay mihitsy le izy ireo mpanao politika ireo nefa fanaraka ihany regny ambadibadika agny fa zavariny tsika vahoaka malagasy ireo mpanao politika ireo fanaraka ihany ambadibadika agny. Ivadika eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray isika niakatra avo roeny ny vokatra lavanila naondrana nakany ivelany avy eto Madagasikara tamin'ny taom-pihotazana 2024 raha toka ny sedra olana kely zany ny taona 2024. Antenena mbola ho tsaratsara kokoa izany amin'ity taona ity raha niatrikasa nataon'ireo mpisehatra eo amin'ny seha-piariny io andro vitsy zay tany Tomasy ny fanadihadiny. Tafakatra 4,707,707 kilao ny vokatra lavanila teto Madagasikara tamin'ny taom-pihotazana sy taom-pivarotana 2024. Nampiditra hatramin'ny 7,50 miliara ariary.
tsy tahaka izany ta afaka naondrana ny taona 2012 sy 2012 izay tsy nisy afa-tsy 7 sy 700 sy 900 sy 9 ho an'ny taona 2012 ary 9 sy 700 sy 7 sy 3 sy 5 ho an'ny taona 2012. Ny faharatsian'ny kalitao no fantatra fa anton'izany noho ny tsy fanarahana ny fenitra amin'ny fambolena sy ny fihotazana mba hahazoana ny tahana vanilina ray faingo 700 takin'ny tsena iraisam-pirenena. Toy ihany koa ny fahataran'ny atrikasa nandiniana ny fanombohan'ny taom-pihotazana. Misy an'le ataon'ny mpamokatra le hoe ataony ao anaty sous-vide any amin'ny sehampiarina mbola ary amin'ny tatsaha mihitsy izay nanimba ny kalitaon'ny vokatra ka ny amin'ity dia tsy ho azo atao mihitsy ny anao an'izay sous-vide izay raha tsy efa aty ariana 5 volana ariana ny famokarana lavanilina maitso. Io mantsy misy apetraka hoe raha manana 5 kilao na lavanilina maitso ianao dia ny lavanilina préparé zany vonona ahondrana dia tokony ho 1 kilao ihany no azo amin'iny. Heverina ho lasa loha kosa ny taom-pihotazana sy ny taom-pivarotana 412 noho ny hatsaran'ny vokatra raha nambarany avy eo anivon'ny ministeran'ny varotra trany. Mety hanomboka ny volana Mey izany raha volana Jona hatr'izay. Nisy ny fepetra noraisina taorian'ny atrikasa andro vitsy izay iarahana amin'ny ministeran'ny varotra, ny ministeran'ny fambolena, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana manantanteraka. Misy ny fametrahana ny observatoire de floraison et de maturité de la vanille. Araka ny fahafantarana azy 7 hatramin'ny 6 volana aorianan'ny floraison izay vokatra azo atao hoe azo hotazana ny vanille maitso. Ka izay observatoire izay zany no anara-maso ny fanarahana an'izay fepetra izay. Manarak'izay misy ny fametrahana ny atao hoe marché contrôlé izay ahitana solotenan'ny commune, solotenan'ny fokotany ary ny mpividy sy mpamboly. Eo zany ifampifehy zany ny rehetra amin'ny fanarahana ny tsena hoe ao amin'ny tsena contrôlé ny varotana ny lavanilina, elana ny olona mangalatra vanilina mbola maitso. Ary ny farany fametrahana karatra mahamatianina ho an'ny mpisehatra lavanilina rehetra. Anisan'ny fepetra noraisina ihany koa ny fanapitehan'ireo vokatra lavanilina tsy manaraka ny fenitra takin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny volana Martsa ho avy izao no antanterahana ny atrikasa Savaranando mialoha ny atrikasa lehibe ny antalany volana Aprily amaritana ny fisokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pihotazana sy ny taom-pivarotana lavanilina ho an'ity taona 2014 ity ialana amin'ny fikirakirana mialohan'ny fotoana maharatsy ny vokatra. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mbola mitana ny larana voalohany i Madagasikara amin'ny kalitaon'ny lavanilina vokarintsika. Raha ny salanisa farany tamin'ny taona 2010 dia manatombo kokoa ny vokatra lavanilina avy any Indonezia. Ny vidin'ny lavanilina izay efa mahatratra 580 ka hatramin'ny 20 euro ny kilao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fanadihadiana manokana kosa no anizantsika ny fampahalalam-baovao tranga tsy dia misy miresaka firy ny resaka kolokolo eo amin'ny fitsarana fiarakodia na dia fantatry ny maro aza fa miseho amin'ny endrika maro izany. Tamin'ny taona 2013 efa nisy ny ezaka manokana natao amingorana izany isan'ny fandraisana andraikitra natao ohatra ny fametrahana caméra de surveillance eny amin'ny toeram-pitsarana fiara. Raha itsika ny Antsipriana makasika izay. Fiara 500 hatramin'ny 500 no tsaraina eto amin'ny fitoerana fitsarana fiara raha ho an'ny eto Alarby manokana. Misy fitsarana fiara ihany koa eny Betongolo. Manomboka amin'ny 500 sy 5,1 ariary ka hatramin'ny 900 sy 1,3 ariary ny sara ny fanatanterahana izany. Noho ny ankamaroan'ny olona mitady hatrany izay tsy hampanahirana azy anefa dia misy hatrany ny manao kolokolo miseho amin'ny endrika samihafa. Voatonga ireo fiara dia efa manatiny ireo mpanera manontany. Eo ihany koa ny fampiresahana manokana eo amin'ireo mpitsara fiara sy ny mpamily mitondra ny fiara ho tsaraina. Maro ireo antony mahatonga izany. Mety fahasairana ny fahefa vidiny tsy ampy, falafosany zavatra rehetrarehetra irahana malala. Kojakojana ny fiara irahana malala fa tsisy zavatra mora mihitsy mety ho avy amin'izany. Mety izay mahatarika ny olona hanao an'izay. Manao kolokolo moa zany no filazana izany moa. Dia hoe ohatran'ny ahoana ny ataon'ilay olona? Dia manome vola kely an'ireo azeny ireo.
Akoatra izay resaka vola kely ho an'ny mpitsara taksi izay, misy ihany koa ireo hoe tsy mila tonga mitondra ny fiara fa mampitondra ny papie sy vola 3 alina ariary dia vita ny fitsarana fiarakodia. Raha nanontaniana kosa ny iray amin'ireo mpitsara fiara dia nanambara fa tsy mbola nanao na nahita trangana kolikoly izy ireo. Za aloha mbola tsy sendrana. Mbola tsy sendrana. Ka zay zao mbola tena tsy neritreretiko mihitsy zavatra mitanino azy. Ny kolikoly ataon'ireo mpanera misambotra fiara ho tsaraina sy ny mety hitondran'ny mpamily taratasy osika ary ny fomba fiasan'ireo mpiasa kosa no nambaran'ny tompon'andraikitry ny ivitoerana fa antony ilana ireo caméra de surveillance teto amin'ity ivitoerana ity hiadiana amin'ny kolikoly. Tsy mbola nahatrarana trangana kolikoly anefa teto hatramin'ny taona 2024 nisiany ny caméra de surveillance. Hatramin'ny nisiany ny caméra de surveillance efa nisy efa hatratrarana olona natrangana kolikoly. Hatramin'izao aloha zany dia efa mitandrina daholo ny rehetra. Efa mitandrina satria ny zavatra moa rehefa ataony système rehefa manova système vaovao anao dia tsy maintsy miditra amin'ny phase na sensibilisation aloha. Indrindra ny fampahafantarana ny mpanjifa ny zavatra tokony ataony rehefa tonga ato. Dia ny vola tokony alony rehefa tonga ato. Dia ny tokony hametrany fitarainana raha misy zavatra tsy mety amin'ny eritreriny. Nandritra ny fiara-miasa tamin'ny Bromalo tena miady amin'ny kolikoly no efa nahatrarana mpiasa nanao kolikoly raha nambara ny tompon'andraikitra trany. Fampidirana ponja 2 taona no miandry ireo izay tratra manao izany amin'ny fitsarana fiarakodia. Marina moa fa manomboka amin'ny alatsinainy izao dia atao eny ampiaingan'ny fiara ny fanaraha-maso ataony mpitandron'ny filaminana ho an'ireo taksi borosy entintsika rahampintsy kosa ny fanazavamana momba ny hoe manolo tanteraka an'ireo fanaraha-maso atao eny anivon'ny lalam-pirenena ve izany fepetra izany sa fanampiny ihany. Vaovao amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray iray mpianakaviana iray saika hamono hanapitra ny anjanany no voasambotry ny polisy somaly 12 febroary 2024 tokony ho tamin'ny 7 teny Tanjombato isan'andro dia hiaran'ny famonoana avy amin'ny iray ilay zazavavy kely 12 taona izay anala ny fanadinana BEPC amin'ity taona ity tsy zakan'ilay zanany ny vony mahazo azy ka lasa nitsoaka nakany amin'ny reniny nandehanany teny amin'ny reniny araka tamin'ny antsy sy vy maranitra ilay zaza dia nokapainy tamin'ilay antsy nefa nainy ala sady nandositra nidina antsehatra ny aro ilay zaza ireo mpiaramonina ka ireo nandray nanamparany atezerany ny antso ny polisin'ny komissariat central Tanjombato ny olona ka lasa nandositra ilay rangahy ny aiky ny eloka nataony irafanomezantsoa Jean Noël natolotra ny fitsarana androany 7 febroary 2024. Fatahorin'ny vaovao izay navoaka ny Cool TV sy ny Cool FM ary novoizin'ny gazety Antsoratra Maro teto Andrenivohitra ihany koa momba ny raharaha Bois de Rose fa indrindra ny fananany mpanao gazety eo ampelantanany ny anaran'ireo londohany sy ny tena mpanao afera momba izany dia fantatra izao fa nisy ny andrahona ho faty ny namana mpanao gazety izay nitrandraka ny vaovao teny amin'ny Thomas ny mpanao gazety Rola ireo nahazo fandrahonana ho faty ireo ankehitriny ary anairana ny sainy ny tompon'andraikitry ny filaminana eny an-toerana. Fa iverenantsika kosa ny trangam-piarahamonina mpamaky trano sy mpividy entana halatra 400 no voasambotry ny avy eo amin'ny zandarmaria pirenena omaly efa mahatratra hatrany amin'ny 700 mahery ny vaky trano vitan'izy ireo ary efa nahafaty olona maro izany ekipan'ny Pendoda andian-jiolahy fa tena malaza eto Andrenivohitra sy ny manodidina avokoa izy ireo fanadihadiana. Andian-jiolahy efa malaza ratsy amin'ny fanafiana amin'ny tapediana ireto voasambotry ny mpitandro filaminana ireto. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny fitaovam-piadiana fampiasany rehefa mamaky trano toy ny basy revolvera ray sy balayenina, basy kalaknikova ray, basy PA sandoka ary ny pince coupante sy ny barapince. Maty voatifitra teny amin'ny bypass i Bendonda, jiolahy rain-dahany lehibe nyreto andian-jiolahy voasambotra ireto raha ny kasany itsoaka. Ny alina ndraiky 12 sy ny 12 febroary lasa teo zany dia nisy fanafiana trangam-panafiana anankiroa teo Ambomahitsy Ambomangakely sy Kianja Ambomangakely. Zavatra nisy tamin'ireo dia nisy andian-jiolahy anankisivy nitondra basy PA sy arme blanche nanafika zany tokantrano anankiroa teo amin'ny toerana manodidina io. Nanao ny fanadihadiana moa ny teo amin'ny gendarmerie teo Ambomangakely dia nahatratra anankiray zany izy ireo tratram-bodiomby le ray mpanafika noho ny fahatongavana ara-potoana an'le antso. Dia tratrany anankiray tamin'izy ireo dia nanoro zany
fa ibaindondo zay efa le jolay anisan'ny karona raha indany karona zany no anisan'ny atodonikotrika amin'ireo fanafiana anakiroa reo. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpitandro filaminana efapolo mahery eo ny fanafiana efa vitan'ireto andian-jolay ireto miampy ireo hafa izay nambaran'izy ireo fa tsy tadidiny. Nalaza tamin'ny fanolanana sy famonoan'olona ihany koa ireto jolay ireto ary mpitandro filaminana ny iray tamin'izany. Ireo olona voasambotra ireo dia tena andavamamba sy ny manodidina komplexa teny ary ireo mpanangona ny mpandrenetana halatra dia teny tosy sy teny pasika no antratrarana azy. Ny tsara homariana amin'ireo zany dia ny teny lasora izay nisy an'ilay sonoa voatafika ka nafaty zandarma anankiray avao andorany fotsy. Ny teo ananisana dia nisy anakomandant dokotera ray maty koa tanatin'ilay fanafiana. Tena sabotsy namena tsara fara dia niaraka tamin'ny jedy dia nafaty olona ray koa izy tamin'io. Teny ambojana teroka nisy maty anankiray dia ny teny 67. Ny fomba fanaonjareo zany rehefa manao ny fanafiana izy dia ampiarahany amin'ny resaka fanolanana ny zavatra nataon'izy ireo. Miandamy ambavy ireto andian-jolay ireto voasambotra ihany koa ireo vehivavy vitsivitsy mpividy sy mpanodina ireo entana halatra. Vadiny sasany tamin'ireo jolay ihany ny sasany amin'izy ireto. 420 andro aty aoriana mbola tsy misy vaovao mivoaka ofisialy mahakasika ny fisamborana ireo olona nahafandoza tetsy Anosy ny 20 janoary farany teo. Nampanantena kosa ny eo anivon'ny ministeran'ny mponina fa hanome asa ho an'ireo mpivady namono ny zanany nandritry ny fipoahana bombiny fanatediny. Iray volana latsaka taty aoriana ny zavantranga teny Anosy nivoaka ny hopitaly tamin'ny talata lasa teo ny zanany vavy izany hoe ny anabavon'ireo roalahy namono ny ainy noho ny fipoahana grenady tetsy Anosy. Ny reniny kosa tamin'ny alarobia lasa teo rehefa nandalo fitsaboana ara-batana sy ara-tsaina. Na izany aza mbola hita soritra eny amin'ireo ray aman-drenin'ireo zaza roa namoy ny ainy ny alahelo. Mbola tsy salama tanteraka ity renim-pianakaviana ity ankehitriny. Tanako rehetrarehetra iny zao tsy afaka mihetsika dia manahitaina be dia amin'ny alina tsy matoro mihitsy. Mana ny eritseritra andra tsy ny amin'ny hopitaly tsy dia mikarakarana. Noho ny fahatarana teo amin'ny taratasy famonoan-tsoratra na ny acte de décès no karakarain'ny fianakaviana dia nilaza izy ireo fa hiakatra fitsarana mahakasika izany. Izay zany sahirana be tamin'le fahoriana dia le olona marary tany amin'ny hopitaly dia taraiky izay vao nandeha tany amin'ny firaisana dia tara dia miakatra fitsarana manao an'le famonoan-tsoratra. Tamin'ny herinandro zany tany dia nataon'ny tao firaisana hoe amin'ny latsinainy hariva dia tonga latsinainy hariva zao zany eritreritra hoe fa mba milamina zany le izy matoa sainy mivena satria efa lasa ny tany daholo ny dossier. Tonga tany nefa taratasy hoentina any amin'ny fitsarana no omeny anahy. Manoloana ny fikarohana ireo nahavanana ny loza kosa dia nanambara ny ray mpianakaviana fa tsy mbola misy fantatra izy ireo ny momba izany ary apetraka izy ireo eo amin'ny mpitandro filaminana ny raharaha. Nampanantena ny tsinjo azy ireo manokana ny ministeran'ny mponina. Moa zany amin'ilay hoe resaka any amin'ny mpitandro filaminana indro zareo nefa manao any asana any izy mahita an'izay ataony amin'iny fa zay zany efa tsy niditra tamin'iny intsony hoe mieritreritra an'izay intsony fa ny tena izay tsy mitory. Tsy mieritreritra hoe tory anisan'izany na ahina fa zay zavatra vitan'ny zareo izay nanao anazy tefa anazy ihany. Tsy mbola misy vaovao mivoaka ofisialy mikasika ity raharaha bomba teny Anosy ity. Ny polisy misana ny ady heloka no mandray an-tanana ny fanadihadiana mahakasika izany. Tsy ahivina fa grenady offensive mitovy amin'ilay hita teny amin'ny fokotany Akorondrano andrefana no nipoaka teny Anosy ny 20 janoary lasa teo iny. Fa vehivavy iray indray kosa no maty tany amin'ny tany Arabo telo herinandro lasa izay vao omaly vao nahazo ny fampilazana avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy ny vadin'ity vehivavy maty ity raha toa efa hatramin'ny fiandohan'ny volana janoary ireto avy eto Madagasikara no efa nanao antsoava amin'ny fandraisana andraikitra ny fanjakana manoloana ny raharaha Hilda Asinjo. Efatra amin'ny volana desambra no nitebiteby ity raim-pianakaviana ity manoloana ny zava-manjo ny vadiny tany Koweït. Intelo niova-pampiasa i Solange hatramin'ny volana martsa 2024 tao anatin'ny fifanarahana no siniavina niala teto Madagasikara izay nananan'ny fianakavianantsika mitovy ny soratra mazava tsara fa tsy azon'ny fitoerana mpandefa piasa any ivelany atao ny manova mpampiasa ireo ankizy malagasy ireo. Efa nifandray tamin'ny solon-tenam-panjakana tany Riyad ny fianakaviana manoloana ny toedrarà. Chantage mihitsy nataony chargé d'affaires taminay. Fa izy lokaloka fa pody mivadiko
kanefa ile taratasy efa zay natao tany aloha nampidirina tamin'ireo androm-panjakan'ireo dia nasonina ovana kanefa za dia mampafantatra fa nahazo vaovao zany vao omaly mpanivadiko efa da amin'ny 3 semaines nefa maty. Nanantena fiainana tsaratsara kokoa tany amin'ny firenena arabo toy ireo tovavy efa anjatony lasa tany ivelany ihany koa i Solange. Navelany tamindray aman-dreny araka izany ny fandraisana antanana ny zanany Mianada. Nefa hatramin'izao azy na karamany dia tsisy hita daholo na hoe nakaizy ny fahafatesana mitranga ny karamany namony an-tegna dia tena tsy hita mihitsy na nakaizy na hodikodin-jare tany. Dia za moa teny taminazy tamin'ny izy nantsy voalohany hoe mitsoahanao aho andana mitsoaka amin'ny polisy ho aho. Dia niteny izy hoe zany efa nitsoaka papa ho izy fa tsy hitako zay ngianana izy dia farany moa tratran'jare ihany zaho izy. Tsy tranga vaovao ity nahazo an'i Solange tany Koweït ity. Ny tsy fanarahana ny voasoratra anaty contrat matetika no mahavery faty ireo tanora malagasy. Mba handray fepetra faran'izay aingana aloha faran'izay aingana manoloana andreto fianakaviana manana manjoreto fepetra faran'izay aingana ihany koa an'ireo mpiasa mpanjakana izay voakasikasika manodidina an'izao toe-javatra zao mba hisy ny fanadiovana ao anatin'izy io mba ahafahana mitsinjo andreo olona zay tena marefo ao anatin'ny famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana ary ny fahatelo farany ny fanafanganana faran'izay aingana ny lalàna ny volavonan-dalàna mikasika ny fanazaziana andreo olona tafiditra ao anatin'ny famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana. Hita miariary ao anatin'ireo fifanarahana sy ny avy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa sy ny raharaham-bahiny malagasy ny faneken'ny fanjakana ny fanitsahana ny zonim-piasa malagasy mivoaka any ivelany. I Madagasikara izay manaiky fa 4 ora isan'andro no ora fiasan'ny mpiasa iray. Ao anatin'ny fifanarahana nefa voasoratra fa adiny 520 isan'andro ny mpiasa iray no miasa. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro kosa indray miamafy ny herin'ilay andro ratsikito ankehitriny any an-dranomasina mitondra rivotra hatrany amin'ny 17 kilometatra isan'ora izy ary mizotra mianan-tsimo misy fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara izy io ary mitoetra any amin'ny 17 kilometatra avaratra andrefan'ny Morombe io arivo io mitoetra arak'izany fampitandremana ho an'ny faritra Menabe atsimo andrefana ary Boeny. Fa ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika hiatrika lalao iraisam-pirenena ny makizandriny eo amin'ny latsaky ny 20 taona amin'ny taranja rugby izay atao eto amintsika ny volana martsa ho avy izao manasolo tena 5 isika eto Madagasikara eo amin'ny rugby à 7 izay efa niatrika fifantenana ireo mpanazatra ankehitriny etsy amin'ny kianjan'ny Makiandotam-pianaka fanadihadiana hoentin'ny Martsaona. Hiatrika lalao iraisam-pirenena ny baolina lavalava eto Madagasikara ary isika ihany koa no ampiatrano azy ity amin'ny volana martsa ho avy izao eo amin'ny latsaky ny 20 taona. Hatreto aloha dia ankizy manodidina ny 12 amzato no tonga namaly ny antsony Bertin sy Seferika izay anisan'ny mpanazatra ireto ekipa-pirenena malagasy ireto. 70 nefa voatazona hatreto ary 10 ihany no tsy maintsy hiatrika izay fananana izay. Rugby à 7 dia natao ampianarana ny ankizy aingana kokoa ny mpanao à 7 raha anao à 15 fa ny tanjona tena akaiky indrindra dia isy tournoi zay karakarain'ny fédération malagasy rugby sy ny ROI atao amin'ny voalondohan'ny volana mars iny dia zay ny akanan'ireo U18 reo. Ny association no mamoaka an'ireo ekipa enina zany hoe ny association école de rugby école de la vie moa zay ngeza indrindra manana ekipa maromaro satria isa-taona izy io dia natao tao la réunion zay nandehana atsika nandritra ny 3 taona ny CES 2010 2011 2012 nandeha tany la réunion ka le tournoi fanao any la réunion nafindra ato Madagasikara fa araky ny fantatra koa atsika vita manao ekipa maromaro fa raha andeha la réunion tsika dia ekipa ray ihany ny afaka mandeha makany ka dia tamin'ity taona ity zany misy senior manana ekipa efatra ny malagasy amin'le U18 manana ekipa 5 tsika amin'ny U16 manana ekipa 9 tsika dia ao anatin'ny fotoana asa mety andro vitsivitsy eo zany no any ataterahana ny tournoi A7 io indrindra moa ny senior koa dia ho fanomanana ny fivoahana tsy hoe lany velany ho an'ny rugby à 7. Mitsana miandalana eny ihany ireo zay tsy tafiditra ao anatin'ny izany satria dia ekipa 5 ao anatin'ny lalaon'olona 7 no tsy maintsy tazomina ho antsika eto Madagasikara.
Mialohan'ny verenantsika eo amin'ny vaovao politika mahakasika ny vaovao avy eny anivon'ny anteny miram-pirenena, vaovao eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa no idirantsika amin'izao fotoana izao. Miracle Mili Chihuahua voasokajy ny Guinness ho kely indrindra, eran-tany mirefy 5.20 cm ary nazo ny diplôma ny Guinness de record 4.24. Io ny zava-miavaka entina aminao amin'ity hariva ity. Chihuahua kely indrindra mirefy 5.20 cm raha ny ahavony. Vanessa Semler de Doradon tompony karazana alika any Rica Puerto Emily. Raha tombanana mitovy amin'ny abean'ny kiralon-dehibe iray ny abean'ity alika ity. Afaka ampirimina anaty paosy ary afenina anaty akanjo. Nambaran'ny tompony fa sarotra ny mifaninana amin'ny lalao Guinness ary ilaina fepetra sy dingana araina anatratrarana ny tanjona. Izy no zokiny indrindra tamin'ireo mpifanandrina taminy, nahitana ny Beyoncé sy Messi. Entona mialoha izao, Bobo Chihuahua iray mitovy aminy no nandrombaka ny larana voalohany nandritra izay taona fandimby izay. Miavaka amin'ny fananany volo lava sy ny habeany ihany koa ity alika ity, milanja 2.5 kilao ary mirefy 0.40 cm. Any États-Unis no misy azy. Ilaina fanaraha-maso akaiky ny fahasalaman'ny alika tahaka izao. Ronono ny foto-tsakafony. Ny taona 2014 no teraky Miracle Mili ary milanja atsasa kilao izy tamin'izay. Bitika sy kely araka ny nambarany Vanessa ary afaka nolanjaina tao anaty kaopy fositroana kafe na dité. Pipette ny fomba iray na manana ny Mili tamin'izay, isaky ny 2 ora no anomezana sakafo azy. 3 taona izy amin'izao, mihinana ireo karazan-tsakafo andrahoana sy hoan'ny fianakavian'ny Vanessa. Raha eto Madagasikara, ny chien de salon no fantatra ho bitika amin'ireo mijanona ao tokantrano. Ny alika berger allemand sy bulldog vahiny no mahasarika ny olona amin'izao fotoana, noho izy ireo sady masika no afaka miandry ny tanàna ihany koa. Avy Tsimbazaza kosa amin'izao fotoana izao tsy mbola fantatra ny anaran'ireo filoha lefitra tsy mbola vita ihany koa ny fifidianana ny fampelezan-kevitra noho ny farana vao amin'ny travitsy izao. Efa vonona kosa ny famotinana ny nandaniny sy olom-bavam-bahoaka ny andro ny teny androany arahintsika avy hatrany andindiny mahakasika izay. Asiana laharana ve ny bulletin ampiasaina amin'ny fifidianana sa tsy asiana laharana? Io no nandaniny tontolo andron'ny olom-bavam-bahoaka androany. Adihevitra nefa no betsaka. Raikitra ihany nefa fa tsy maintsy ny bulletin izay misy ny laharana na numéro de série izay efa voantota no ampiasaina. Ny fisian'ny bulletin misy laharana noho ny isan'ny olom-bavam-bahoaka 770 tonga teto izay fantatra dety fa azo avadika ho fitaovam-pamoretana ireo olom-bavam-bahoaka ahafahana manara-maso ny safidin'izy ireo. Efatra amin'ny omaly hariva no nivoaka ity resaka ity fa efa nisy ny fanontaniana hoe firy ny laharan'ny bulletin na rotsaka ao dia inona no safidinao. Miteraka fanahiana maro ho an'ny olom-bavam-bahoaka izany. Ny antony manko dia zao hoe satria le fifidianana zany vote secret dia mba hiala satria ty toerana ity koa toerana natokana koa hoe kianjan'ny demokrasia zany fahafahana mba tena fahan'ny député tsirairay avy misafidy zany mba tsisy arakaraka izay no antony lehibe indrindra tsy nanisina numéro an'io bulletin io. Izy io moa tsy hoe nitapatapahana fotsiny ohatran'izao fa nisina mihitsy ny fifidianana ary ny akamaroan'ny député zany no niarany aiky fa aleo tsy isina tsy isina numéro zany. Ilaina ny tsy isin'ny aya zay aloha zany anankiray satria tsika zao 4e république tokony aty am-panomboana tokony modèle ho amin'izany 4e république zany satria solom-bavam-bahoaka misolo tenan'ny olona 2 tapitrisa eto Madagasikara. Raha ny hevitro ny tenao jereko tsy hitako ny olana hoe raha tsy asiana numéro le izy ary na asiana numéro koa le izy satria 147 ihany zay mivote eo na tsy asiana numéro io dia isaina 147 bulletin alatsaka 147 bulletin dia déclarena 147 bulletin
ka tsy hitako hoe inona sina polémika avy amin'izay ary hitako hoe misy extrémiste mihitsy an'le izy hoe raha vao tsy asiana numéro dia simbatina le izy tady midi 14h jusqu'à zao nefa zay zao angamba tsy haiko efa hita fa midimy latsaka zay mbola tsisy le fifidianana vice président. Na izany aza raikitra ny fampelezan-kevitra tsirairay isaky ny kandida efa tamin'ny 7 latsaka fahefany teo. 17 ireo kandida mirotsaka hovidiana filoha-lefitra izay iray isaky ny faritany enina. Aorian'izay vao irosona ny fifidianana an'ireo questeur sy ny hafa. Mety mbola ito iram-pitso indray ity fivoriana ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalamba-bao tamin'ity hariva ity. Izy saorainao naraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny raha-pitso amin'ny iray ora indray. Veloma tompoko. Asep Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.